Atolotry ny Excel radio anareo mandritra ity herinandro ity. Ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Sangoloza. Tantara nosoratany Diamato na Rakoto Arsan Patrick. Ireto avy no hanomehana ny tantara: RH Toky, Voary Fanjanirina, Nasaina Maxime, Iratra RN Masté, Toavina Manandratrasiny, Maria Rosa. Nandray ny feo Santa Finaritra, nikirakira ny lafiny ara-teknika. Tsy toaina ary naja. Nanatotosa Diamato. andro fadimy sady farany. kay marary zany lohako izany, tena maty aho marina. Aza mihetsika mahery aloha ianao e. Mbola tsy salama angamba ianao io. Fa inona koa nefa nahazo anao ny dia an-dala tsara ny matory e. Tena salondry. Marina mafy. Ho lasaiko ary ve ny zavatra nahazo alina sa ahoana e? Aleo amin'izao ihany ka. Ikiropaketo indray reto dia tsy tiako. Aleo amin'izao. Fa inona ty tsy mampiteny anao e? Ianao anena anontanianay e? Lozanao mandefa fisainana lavitra be eo fotsiny. Ka tsy haiko e. Za koa ary mba gaga. Mety nanonofo koa angamba. Fa tsy nisy zavatra nahazo anao anefa. Tsy nisy zavatra nahazo azany e. Ny tadidiko izao dia avy any amin'ny toeram-pivoahana dia natory. Tsy nisy ninina izany. Ka ianao aneny tsy rara be teo amin'ny lalatsara no hitako e. Le za vao maraina be nandeha nivoaka iny. Andana rery kanto loary ny vary fa efa masaka izay a. Aingana ianao. Ny fakahita ihany sika ty marina ary nasandratra. Tena ohatrany hoe mbola nofo izany izao. Tsy nofo tsony izao ry toky a. Efa tena izy. Tena nalahelo anao anie za tany Antananarivo tany e. Tena ohatrany hoe tsy eona za mihitsy tsika. Tena marina e. Tena marina ve zany? Ie. Ry avy miankina reto amiketo dia jerenao iny masoandro miletika iny. Mahafinaritra ny lokon-danitra hoentiny e. Eno alesiko. Ny masoandro no hody fa hariva ny andro. Isika koa mbola reniko ny fitiavana e. Dia tsy mahatsiaro ny hariva intsony. Nefa ne zary malala mbola tsy te aleto anilanao mihitsy e. Tena marina e. Satroko ho eo anilanao foana. Tsy anao rery malala. Za koa mba torak'izay. Tiako loatra ianao e. Jereo fa efa sika roa rery sisa ny ety amorom-pasika ety. Tapitra efa no daholo ny olon-drehetra. Andao amin'izay ilalao rano e. Ivy ilay sy angatsika be a. Andao fa fanaiky ianao raha mangatsika e. Hoe sory ny akanjo anao dia andao aingana. Eny ary e. Andana fantratra keny la. Lasa ry ary aingana ianao. Eny re, vetivety fotsiny. Fa mbola aiza ihany reny nasandratra. Fa mbola tsy ato an-trano nefa efa mifiry izao. Sika nefa ty efa misakafo. Ka hoe ho any amin'ny namana izy tiako. Nefa ve hatramin'izao dia mbola tsy tafaverina ihany. Fa iza koa mba fantany ny aty ry dada sy mama. Koa araka mba gaga amin'ny zanako. Iza koa ny olona mba fantatry ny aty e. Ka hoe misy olona namana hono ny atyako. Tsy zazakely intsony anie izy iny reniny. Efa mba lehibe ihany. Aza ho entinao toy ny zazakely intsony izy. Aleo atsoka izy raha ohatra izay ny mampitaitaina anao io. Tena tsy mihitsy fa tena tsy matoky an'izany a. Vitivity. Tena misoany fotsiny hoe izany findayan'izany. Aleo averina indray mandeha aloha dia elona tsara ka. Tena tsy misy mandray mihitsy. Ka andefa tsy mesazy indray ary. Raha hariva be tonga dia mijanona any. Ay, aleo marina izay no atao ka. Fa andana amin'izay matory kanto a. Hitako tena efa tena te atory mihitsy anie ianao izany. Za kosa aloha tsy atory rereo izany ry dada. Aleo za atory araka aminareo ato. Aza ohatran'ny zazakely io ry kanto a. Andana ianao matory.
Tena tsy atorereo zany aho Ninina ataonareo za tsy atorereo zany. Tena makamo mihitsy ianao ty ka ndana reny miaraka aminy zaza be tongo be tsy ndanaingana ianao. Ndao akia mba zay aka ka ahoana nangatsika sasa nangatsika tena mahagaga ka nafana vao tafiditra tato anaty rano fa tena efa niantso tato foana kay dahady ary toky variana nilomany koa tsika dia tsy iny le finday ary misy mesasany izy zany ka vakio ara hoe inony ty raha taraiko ny tonga dia matory ihany fa tsy maninona tsy azoko mihitsy ka inona no tsy azonao amin'izany fa tsy niteny tany nga ianao hoe ho aty amiko ho any amin'ny namako fa tsy niteny an'izany ahoana zany ny atao afaka makany aminareo ve za tena ao mama dia tsy mety fa maninona raha terika ianao dia any aminareo sika amin'ny matory na ndao ary misy hevitra izay ao ambadika ilay hevitra dia aleo fa ao sika no atory dia ahoana raha hita ny dadanareo any ka avy aty ambadika ny lalantsika mino fa tsy misy ahita dia miala vao maraina be fotsiny ianao amin'izay tsy henry zareo sa ahoana ozy izy ianao mety zany ka fandao ary fa alina be ihany ty ny androko tena io ve le trano ry nasandratra sao do mba tsy io fa toerana hafa io re le izy afaizandray ary io mihitsy le izy miodina vari ambadika varitsika fa misy varavarana ray any tsy dia sarotra tsikafana izy io inona ny zavatra hitrangy eto marina tena ato mihitsy ve tsy tia hita loza marina tena zava-dozy ty sady tsinana mihitsy ny vola fa ino ty mahavarinanao tao lasa saina be mihitsy tsy misy ninona ka andao andeha sika tarito ny lalana ao midira moramora dia araova ty ariana fotsiny aingana ianao za ao midira aingana ary aingana koa ianao aleo hidina vaty anantiny mihitsy ty fa sao dia miditra tamiko eo dadako zay ary fa andao amin'izay atory tena efa mirombe folo alina izao ka ndao ary Andriamanitra tena zanako zany reniny tena leo aloha aho any fa ino ty hitako ty Andriamanitra maty ny zanako raha matoa tena tsy hita ny lohany kanto ny zanako marina fa misy inona tory dada hoay kanto maty ny zandriko fa eza reny na vita an'izao tsy vanina tena re mipitiky rino no any zandriko tena tsy raniny Andriamanitra Rainy tena maty ny zanako tsy rariny tena tsy hitako izay atao reniny mety angamba ty anatsika dia hiala ato entina mitsanany Tananarivo ny rasana tena diso ahy misangoloza ahy diso ahy mangina ry dada
Manchina ry dada fa aza manao an'io a. Izy amankany reny e. Alelo ampidiriko. Oay, atao... Tena menatra nareo ary zareo a. Za daholo mifosotra izao rehetra izao. Fa ianao ahoana ka? Ianao izany namono ny zanako. Tsy izany re Ramatoa fa izy ny tompon'ity trano ity. Za mihitsy ny diso hoe efa fantatro fa trano mampidi-doza dia mbola nandehanako ihany. Raha tsy navelako mipetraka tato nareo tsy nisy an'izao. Aleo fa ho tantaraiko anareo ny tantaran'ity trano ity. Fa nga misy tantarany koa ty trano ity. Mba tantarao e. Sao ry zareo a. Ezekela ny anaran'ny vadiko. Ary efa mipetraka tato izay. Taona maro lasa izay. Io vadiko io nefa tena irony maditra am-behivavy irony. Izany efa tsy afeniko fa taizana kalanoro a. Izany hoe na iza nisy ratsy ahy dia tsy ho avelan'io kalanoro mitaiza io iaina am-pilaminana izany. Za moa tsy mahateny ny vadiko izany e. Na dia hoe entiny aty an-trano ary ny sipany dia tsy mahateny a. Gaga taty aoriana fa izay tovavy entiny ato an-trano dia maty avokoa. Sady tena amin'ny fomba mahatsiravina mihitsy. Efa nisy vehivavy telo teto nanao ohatr'izany. Farany moa dia mivadiko mihitsy ny vonoiny. Zakako anefa izany ka notaiko fady izy. Nanomboka teo nitsanga ny zava-doza. Fa zava-doza ahoana madama? Ka lasa niovy izy. Lasa mpamono olona tsy manatsiny. Ary izay olona mipetraka ato amin'ity trano ity ihany no ataony an'izany. Na olona tsara na olona ratsy. Tena mampiorokotra ny zava-nisy tamin'izany. Ka tsy maintsy niala tato izay. Satria izay havanay mamangare dia maty avokoa. Ka navelanay teto ity trano ity. Nefa mbola nisy nitsiriritra ihany. Tsy azoko nytenena moa izy tamin'izany ka mipetraka tao. Herinandro mipetrahana tao nefa nahenoko vaovao fa maty tao izy. Nanomboka teo dia tsy nisy mipetraka intsony raha tsy nareo. Nandeha be moa ny tsao fa hoe afaka hipetrahana moa ny trano io an'izay sa. Fa tsara manamarika fa misy ololo kosa izy. Tsy haiko hoe iza nanela an'io tsao io fa tsy zavelively aloha e. Ny anaovako an'ity trano ity angamba dia hodorako. Izay fa olana farany hitako e. Lalina koa izany ka. Eno a. Tena tsy naposiko e. Tena nanenina nakaty. Nazako ariko. Izay tokoa ilay hoe nisangoloza. Natolotry ny XL radio anareo teo ilay tantara mitondra ny lohateny hoe sangoloza. Tantara nosoratany Diamatoa na Rakoto Arsan Patrick. Ireto avy no hanomena ny tantara RH Toty voary fanjaniana. XL radio manolotra ora ho anao mety atao vovonana. Toavina manandratra Maria Rosa nandray ny feo Santa Finaritra. Nikirakira ny lafiny ara-teknika. Tsy toaina ary laja Nanatotosa Diamatoa.